Ry malala an'Andriamanitra sady vantso masina atompon'Andriamanitra aminareo manakarivanay ny fahasoavana sy ny fiadanana avy aminay ankehitriny sy taloha ho avy. Amen. Vavakisika velom-piderana anao zay raha eo noho ny amin'ity ora sy fotoana zay sarobidy aminay tia nandrenesana ny teninao. Atao fitsapanay indray fa manoatra noho tantely atao mava ny teninao akeo ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy mamelombelona ny fananay ary mitondra fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy teny tokanofa naovana izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro azoma 9 Marsy 2024 gavana dia filazantsara araka Luka 9:1 andiny firaika ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Luka 9:1 andiny firaika ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy zao no hevitry ny fanoharana. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra, hoe teny amoron-dalana dia izay mandeha, rehefa avy ny divoly ka manaisitra ny teny am-poly, fandao iny izy ka ho vonjeny. Hoe teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandeha sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaky ireo fa mino ny vetivety ihany, ko amin'izay andro isehoan'ny fakapanahy dia miemitra izy. Hoe teny amin'ny tsilo dia izay mandeha fa noho ny mandeha izy dia voageja ny fiahiny sy ny arena amin'ny fahafinaretany izao fiainana izao ka tsy mahavanimbo. Fa hoe teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandeha ny teny amin'ny fo sady marina no tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Masilo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia misy karazana tany tsy latsaky ny efatra mampiseho ny tany izay mahay mandray tsara ny tenin'Andriamanitra. Oharina amin'ny tany izay mandray ny tenin'Andriamanitra ny foko sy ny fonao eto amin'ity lahatsoratra masiny ity. Ka ho antsika izay mihaino izao anjara mofinaina izao dia samy tsika mandiny tena izy amin'ireo tany ireo isika. Ny tany voalohany dia lazaina fa nandray ny tenin'Andriamanitra teny amoron-dalana, afafy teny amoron-dalana ny tenin'Andriamanitra ka tahaka ny teny amoron-dalana ilay fon'ilay olona. Teo anatin'izay dia avy nanaisitra ilay teny tao am-pony ny devoly ka tsy tonga tamin'ny fononan'ny famonjena izany olona mandray izany teny izany. Izany karazan'olona izany dia tsy mamela ny tenin'Andriamanitra azo toerana am-pony fa nataony nandalo fotsiny ihany. Devoly rahateo moa mikely izay tsy haneketsika an' Jesosy tompotry mpamonjy. Ny tenin'Andriamanitra mantsy dia mitahaka antsika halalan'i Jesosy Kristy sy hanaiky azy ho tompotry mpamonjy eto dia tsy tonga tamin'ny finoana izany olona izany satria nisoa ny devoly tao am-pony ny tenin'Andriamanitra. Koa miteza asy ianao hiambina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra izay azontsika, satria ny devoly ny tsy inombontsika an'Andriamanitra Ray Zanaka no tena kendreny. Koa aokontsika omena mandrakariva manoloana izany. Ny karazana tany faharonay dia nandray ny tenin'Andriamanitra saingy tsy nahazo faka izany tenin'Andriamanitra izany. Nandray ny tenin'Andriamanitra ihany fa tsy nahazo faka. Ity dia ilay karazan'olona mahafaly azy fotsiny ny tenin'Andriamanitra, mampihetsi-po azy fotsiny, mafany saina amin'ny aikeky. Sanatria mivava ty karazan'olona faharoa ity sika vahoaka malagasy, faly ery ny olona mandray ny tenin'Andriamanitra
fa le ny olona makany am-piangonana fa ny tenin'Andriamanitra tsy mahazo faka ao amin'ny fiainana mihitsy vokany tsy afaka mandroso mihitsika fa latsaka ao anatin'izao fahantrana lalina zao mandrakariva ary mimanitra andro aman'alina. Kanefa ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga ao anatintsika dia manorotoro ny fovatontsika ary mahatonga zany tenin'Andriamanitra zany mitombo sy anova ny fiainantsika. Eto anefa le tenin'Andriamanitra dia tsy mety milopahaka mihitsy satria mafy lay fo, mafy noho ny vatolampy koa amin'ity androany ity. Miteza ny olo tena ho an'ny tompo, miteza ny olotra mifonao ho an'i Jesosy. Jesosy rery any mahay manova ny fo vatonao ho tonga fonofo ka miteza ianao mitoroka amin'i Jesosy hoe ity ny foko hovay mba mona anarina ambary ny foko ho tonga fo vaovao fa tsy fo vato tsy anjairany teninao. Ny karazana ny tenin'Andriamanitra anankiray dia ny karazany fatelo zay nandeha ny tenin'Andriamanitra kanefa voakeja ny fihahina sy ny harena amin'ny fahafaretany zao tontolo zao ka tsy mavany boka. Ny ankabeazan'ny tanora mitratra n'ity fisainan'ity satria ny tanora dia mireka zao momba n'izao fiainana zao no hiazakazahany. Ny zavatra hita amin'ny maso koa mantsy dia tao tsara avokoa kanefa mamitaka ihany reny rehefa tena akaikaizina sy ny antoahana. Mandalo sy miserana ihany mantsy zao hita amin'ny masontsika zao fa mita dia vetivety any fa ny tsy hita maritra manakizay ka. Miteza zaso ianao tsy variana amin'izao fahafaretany zao fiainana zao andrinindrina ny harena sy fihahina zao fiainana zao fa mangeja ny tenin'Andriamanitra reny ka mahatonga n'le tenin'Andriamanitra tsy tombo ao anatiko sy ao anatinao. Koa amin'ity androany ity miteza ianao en'le teniny Jaona apôstôly hoe mandalo zao fiainana zao sy filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra manakizay. Ny karazana tany fahefatra dia ilay tany tsara satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izy dia raisiny ho an'ny tenany zany ka tsy avelany raha tsy maritra ao anatiny. Zay le mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba marina. Io tenin'Andriamanitra io dia mifanandify amiko sy aminao ary makasika ny fiainanao manontolo sy ny fiainan'ny olona rehetra. Ka amin'ity androany ity miteza zaso ianao andairana zany tenin'Andriamanitra zany ka hitoerany tenin'Andriamanitra ary lasapako anatsika. Misy fiteniny fiangonan'i Jesosy Kristy ta Madagasikara zay tamin'ny fotoan'androny hoe fitaizana mitoy sy lalipaka ka ny tenin'Andriamanitra dia tsy azo inay mandeha ihany fa iainana isan'andro tranandro ary velomana isan'andro tranandro ary atao zay atonga azy ho latsapaka lalina am-po. Zavatra anankiray efa latsapaka lalina am-po dia sarotra isorona, sarotra fingorana fa latsaka lalina. Do latsaka lalina ao am-poka sy am-ponao anie ny tenin'Andriamanitra. Zany no ifampivavahantsika sy angatantsika mafy eo anaty tenin'Andriamanitra ka tonga ny tenin'Andriamanitra novan'ny fiainako sy anovan'ny fiainanao dia androso faingana ao am-poko sy aminao anie ny tenin'Andriamanitra. Do tsarona indray fa ny tenin'Andriamanitra no faniny tongotra sy fanazavana ny lalana ary ny tenin'Andriamanitra koa dia tonga nofo ka niara-nonina tamintsika ary tsy afo zany fa le Jesosy Kristy tafatoeto am-poko sy am-ponao satria manana ny zanaka dia manana ny fiainana mandrakizay sy tsy manana azy dia diso ny fiainana ka fahafatesana sy fahaverezana no anjara. Ko amin'ity androany ity miteza zaso ianao hanaika an' Jesosy Kristy, miteza zaso ianao andasaka ny tenin'Andriamanitra am-po ka atao azy lasapaka am-ponao ka hotsaroana indray fa ny tenin'Andriamanitra efa nitongotra sy fanazavana ny lalana araina ho an'izay mahazo azy sy mitondra fahasalamana ny lofo rehetra. Dia ho amin'izany tany fahefatra zany avokoa le ny foko sy ny fonao
andaina ny tenin'Andriamanitra solatsapaka mipoky sy amponao any tenin'Andriamanitra. Amen. Sotranao zay raha eo amin'izany teny nampianarin'ny zanako zany, zay mandona ny foam-pananay ka mahatonga anay eritreritra lalina sy andinika ny amin'ny fandraisana ny teninao. Raha mba sitrako tompo, amboary ny fonay tsirairay avy, ho tany tsara, ho tany lonaka an'ny teninao, ka hamory zato ena ny teninao ary androso faingana eto amin'ity nosy-lazana ity, ka hanova ny fiainanay sy andavarava zay rehetra tsy nambolenao ao anatinay, fa hampandroso kosa anay ao amin'ny fahatsarahanao dia ny fahalalana tsaranao Jesosy Kristy zay fiainana manakizay ho anay sy hatonga anay koa alala fa tsy misy famonjena afa-tsy aminao Jesosy Kristy irery ihany. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe rainay zay ny an-danitra, masina ny anaranao, mitonga ny fanjakanao, atao ny sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra. Minaniny amina sahazo anay ary mamila ny herokay tahaka ny amenana zay meloka taminay, izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny naharaisana ka fanahy-masina, raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Mifalia manakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia, aoko fantatry ny olona rehetra amin'ny fandeferanareo ifambia akaiky ny tompo aza manana inona inona, voaka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana no entinareo manambara amin'ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary fiadanana an'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra, hiavo ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky sy ny antso anareo sady izy ihany nanefo izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.